moa dia entina anarenana ny bassin de Radobo. Amelomana indray ny sekoly fanofanana ara-teknika an'ireo mpiasa eto amin'ny Segrena ary anajariana ny tambazotra mitondra ny herinaratra eto amin'ny orinasa. Nandritra izao lanonam-pamaranana ny fankalazana ny 530 taona ny Segrena izao no nanolorana maro-boninahitra ireo mpiasa tranainy sy mendrika miisa 723. Misy bouffée d'oxygène helo ny Segrena. Donc za mino fa tsy mena mitary Segrena ato. Notokanana ihany koa ny tsangam-bato fahatserovana ny 530 taona ny orinasa Segrena. Ho fahatserovana ny fandalovany filohan'ny fahefana avy tetezamita teto amin'ny orinasa Segrena moa dia notolorany ireo mpiasa fanomezana ny filoha Andry Rajoelina Mivady. Anisany mampalaza ny tanànan'ny Degomo tamin'ny fotoanandro ny izany orinasa Segrena izany fa azadinoana mpantsahivana trany fa hiditra mivantana eto amin'ny televiziona malagasy zany eto anatin'ny vaovao-an-tsary amin'ity arivo ity. Ny namana Joël Rambelson sy ireo ekipa rehetra ampianantsika mivantana ny feonam-be-pirenena izay ahitana mpizaika mahery ny 4,000 avy amin'ny distrika 720 manerana ny Madagasikara samy ahitana solotena 12 avy ireo distrika 720 ireo. Ary anisany araka ny fantatra moa dia ny mikasika ny lalam-pandrenana ny fitantanana ny tetezamita sy antonany izay ndresahana tamin'ny feonam-be-pirenena tamin'ny tolakandro lasa teo iny fa rahantsika mahafantatra loatra ny zava-misy manoloana ny fanondranana antsokosoko ny resaka bois de rose na ny